Itondra fanazavana mahakasika ny fandefasana teratany malagasy hiasany velany ministry ny asa sy ny lalàna sosialy Andriamatoa Jean de Dieu Maharanty. Nasongadiny ihany koa ny firongatry ny fampiasana diplôma osika izay tsy maintsy anaovana fanenjehana amin'ny fitsarana hoy ny nambarany. Marco Antoine sy Mamra Samuel no mitondra ny fanadihadiana. Mirongatra ny fampiasana diplôma osika eto Madagasikara ary tsy maintsy asiana fanenjehana eo anivon'ny fitsarana sy ny lalàna manankera izany araka nambaran'Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu ministry ny asa sy ny lalàna sosialy. Manoloana izany indrindra nefa dia tsy maintsy isy ny fiara-miasa akaiky amin'ny ministera izay tantanany sy ny ministera amin'ny fampianarana ambony. Tena maro tokoa natsapan'io zahay. Natsapan'io ary fanamoa ny poursuite rehetra moa izay olona voan'izany na sur le plan disciplinaire zany amin'ny conseil de discipline na raha ohatra hoe olona efa miasa le izy na sur le plan poursuite pénale judiciaire zany iarahana amin'ny Bianco. Ny zavatra nataonay zao satria tsy arakaraky ny eritreritry ny be sy ny maro fa aleo mandalo aminay kokoa reo diplôme amin'ny sekoly privé fa ny everina amin'ny sekoly mpanjakana dia everina ho izy avy hatrany ka voaingana zay nanohatra any amin'ny ministra ny fampianarana ambony fa tokony ny vokatra rehetra amin'ny toeram-pianarana dia atao anatina karazana hoe mallette électronique dia ny code zany no ifanomezanay zany hoe raha milaza ianao fa mahana maîtrise na ingénierie am'izao dia alefanay le code dia ho hitanay ao hoe ao tokoa venao sa tsia. Tsy afaka manapaka irery amin'ny fandefasana teratany malagasy hiasany ivelany ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy satria tsy maintsy mandalo amin'ny komite ivondronana ministera maromaro amin'ny fanapa-kevitra. Araka fanazavan'ny ministra Maharanty Jean de Dieu dia tsy maintsy misy ny fanadihadiana atao amin'ireo firenena izay atahorana amin'ny fanajana ny zolombelona. Ny voalazako reny moa zany tsy azo ataon'ny ministera anankiray intsony ny mandefa olona amin'ireo toerana everina hoe pays à haut risque ohatrany hoe Arabie Saoudite, Koweït sy ny namany fa tsy maintsy le comité interministériel no manao azy fa alohan'izay tsy maintsy misy protocole d'accord aloha amin'le toerana andefasana le olona sy itsika malagasy tsy maintsy mifamatotra aloha hoe zao daholo ny zavatra tianay tsy maintsy ataonareo nataontsika zany amin'ireo olona reo mba hitsimbinatsika le zony malagasy le zony mpiasa malagasy satria tsatatsika fa mbola misy koa zany vo victime voaingana zay tonga avy any na lasa dala na maty na voaratra sy ny ohatran'izany. Miantona aloha hatreto ny fandefasana ireo teratany malagasy miasa any amin'ny firenena arabo toa ny Koweït sy Arabie Saoudite.